Jésus. Salama daholo miarahaby manonona ny fahatsaran'ny tompo sy ny fiadanany io. Ie, amin'ny fifaliana indray no hitongavana eto amintsika tsirairay avy ary amin'ny fanetretena tanteraka. Tonga eto mialohany tena hitongavako amin'ny atom-patongavako eto dia mahafaly manokana kosa aloha ny hiarahaba antsika rehetrarehetra. Ny raha ny tato amin'ny fikambanana dia fa nisy ny fifampiarabana fa mbola mamerina hatrany ny fiarabana satria tsy mety ho reraka any amin'izany mihitsy tsika. Avy eo ho anareo mpanaraka ato amin'ny page sy ato amin'ny YouTube dia tena hoe miarahaba manokana anareo rehetra izay vao afaka nandreny feo indray tena faly be tsika mifampiarahaba ary mifampirary soa foana moa rehefa tonga ny fety dia mifampirary soa foana. Karabaina aloha voalohany indrindra ianao izay mitovy amiko tafiditra soamantsara ato anatin'ity 420 sy 20 ity dia rain'Andriamanitra ary omentsika azo amin'ny voninahitra fa indro isika rehetra nomena tombo-potoana indray dia tombona taona indray afahantsika indray manoho ny fanompoana sy ny fiarahana aminy. Dia rain'Andriamanitra fantatra hoe fa be da be ny firariantsonina fafy tamin'ny sofintsika efa niraisinao ireny dia tazomy tsara ireny tsy ho vototra dia tehirizo tsara opo ao dia mamaly eo amin'ny fiainanao ireny amin'ny fotoanany. Fa zao hoe ny zavatra hotsikaritra zao ny volana janvier ty dia ny fahitana hoe areradreraka ohatrany hoe mavesatra zay ty volana janvier ty satria hitantsika raha vao hoe desambra zany dia nisy fety zany tao ary fety indroa metaona dia vedabe ny fandehambola ny voaka tao ary tena sosasosa nandeha araka an'izay nandehanany tany daholo dia lany zany le volany sasany mety entikely sisany tahiry dia zao miezakezaka indray amin'izao volana janvier zao ary izay indrindra no nahatonga ny teny teo hoe somary mavesabesatra ho an'rehetra zao ty janvier ty ho an'ny sasany koa mety sy mampaninina azy io saminy amin'ny fiainany fa hita hoe be ny lany tamin'iny fety iny dia zao hoe mety hoe zay nisy tamin'ny fiainantsika amin'ny ara-novao fa ato amin'ny ara-panahy mitombo foana tsy mety hoe nisy lany tary dia ny hena taty dia nitombo tarinao mitohy foana ary vao maika aza manatombo amin'izao fitohizany fanompona izay iarahantsika izao. Ka izay indrindra no hitongavako eto amintsika indray hitondra ny sakafo ny fanahintsika satria raha reradreraka somary mavesabesatra ny amin'ny ara-nofo any noho ny amin'ny favitapety dia atao mivelombelona ty amin'ny ara-panahy ty omena fampaherezana omena fifaliana tena hoe karakaraina zany aty amin'ny ara-panahy mila mitombo foana zany. Ka izay indrindra ny tongavantsika eto ka dia zao ary raha mety ianao dia andaontsika hivavaka fa satria ny fanahintsika io mila sakafo fa ny nofo mety hoe mizay ilanao azy fa ny fanahy tena ilaina isan'andro zany. Dia izay no entiny eto amintsika ka mba ahafahantsika mihinana tsara araka ny fifalian'ny fanahy masina antsika andao aloha hivavaka dia mamaly eo amin'ny fiainantsika ary resika ny tsiron'ilay izy rehefa ataonao ambavaka aloha mialoha ny hinananao azy. Ka andao ary mivavaha ianao akipio masinao ndao tsika hiara hivavaka ary. Halleluia. Rainay amin'ny anarany Jesosy ianao. Misaotra anao Jesosy eo fa tonga amin'ity taona vaovao 420 sy 20 ity indray izahay olombelona rehetra nomenao fofinaina, nomenao tombo-piainana, nomenao tombo-pahavelomana. Tompo misaotra fa nilalovany ny taona iny 520 sy 20 iny dia zao zahay tonga ato indray niapita zany zahay io. Ka tena misaotra anao lehibe Jesosy fa tsampanay loatra ny fitiavanao anay rehetra dia zao zany zay zao afaka mbola koa mikarakarainao ndray koa mifanahinay ka indro izahay mpanomponao rehetra izay miaino amin'izao ora sy fotoana izao dia tena vonona indray ny andresy andrainy amin'ny teninao ka mitenena tompo fa vonika hiainonao indray izahay ary fanahy masino ampionao ao hitondra ny teninao amin'reto olona tsirairay avy reto aoka ny fanahy masina tokoa no anokatra
ny ritsim-pandrenesana ny fo amam-panahy rehetra any a mba tena hoe ho tanolona ka ny foa dia mba hilatsaka any zao teny zao a dia hitsiry aniry eo amin'ny fiainanay dia mitenena tompo ao fa indreto izay rehetra vonika andrianao indray amin'ny analany anarany Jesosy no hifampizarana indray a izao hafatra izao. Halleluia. Amen. Amen ry havana. Dia raina ny tompo mandrapijeritsika baiboly dia teny aho hoe andao mba aneo hoe fakasitrana sy fisaorana an'Andriamanitra nandritra n'iny taona 2024 iny. Nde tsy atao hoe zavatra navesatra taminao na ratsy taminao ny tany fa tsara taminao ny tany matoa tonga ato amin'ity taona vaovao ity dia tsara zany le tany fa aza mora mimonmonina sy manome tsintsika dia tena soa fa lasa iny fa tena taona tsy mba nety tamiko iny ndao mba tsy ho hita eny ambavatsika zany ndao tsara foana no tonoiny tsara tamiko iny taona 2024 iny dia ho tsara kokoa ato amin'ny 2024 ity indray. Zay fotsiny dia fa ampy mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra fahaizanao makasitraka ny amin'ny taona omeny anao. Tsy fafiry moa zao no nandao amin'ny fahafatesana fa ianao tia mbola io mahita sady mandreny amin'izao hafatra zao ka ndao makasitraka fotsiny tsika fa tsy mimonmonina zay tompony itahy antsika eny ary ndao tsika madika baiboly ny volan'ny ty janvier ty dia araka ny lohatenina ny tema nomeny tompo indray ato anatin'ity fikambanan'ity fikambanana miomana any an-danitra dia volan'ny fahitapity. Halleluia. Fahitapity tian'Andriamanitra misy mako tsika reta dia zao tsika nahita fity indray ry havana ka tonga ato amin'ity taona vaovao ty zay ny zany dia rehefa pirofo mihitsy ny hoe tena tian'Andriamanitra tsika dia zao nahita fity teo masin'Andriamanitra tsika rehetra dia tonga ato amin'ity taona vaovao ty ka zay indrindra no anomezan'ny tompo tema tsika hoe volan'ny fahitapity na sitraka ity volana ity sady nahita sitraka teo anatin'Andriamanitra tsika nahazo fahitapity dia izany dia tena iainantsika tokoa ny izany. Ndao tsika hijery ten'Andriamanitra ato anatin'ny baiboly aty ihany no misy ny teny anonona n'ity anarana raha vehivavy ty aza to dia efa azonao tsara isaina mihitsy ihany zay fantatra tsara ny tantaran'izy iny eny ary ndao ary fa efa fantatra tokoa ndao ary hitra amin'ny baiboly ao amin'ny bokin'ny Estera toko faharoa dia amaksika eo amin'ny andininy fahefatra dia midina ery amin'ny ambany zay tena nitondra ny lohatenitsika ka nomboka amin'ny 15 no midina indray tsika no hamaky izany ka tiako mba samy mijery baiboly mba tsy piainy fotsiny ianao fa filtreo anaty baiboly ny teny vakiana dia mba maso iray famaky iray tsika rehetra ndao ary vakiana jerena ny teny ary vakiana amin'ny analany anarany Jesosy. Estera toko faharoa dia eo amin'ny andininy fahefatra dia ozy ny teny ato vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa izay vehivavy sitraka ny mpanjaka no aoka hanjaka hisolo any vazy ity dia sitraka ny mpanjaka izany teny izany ka dia nataony. Halleluia. Eo sady aloha tsika dia fa hiresaka fa tsy tonga dia pita aloha fa eo tsika dia fa ndeha hiresaka raha jerevantsika ny soramandrina ny lohateny amin'ity baiboly eto amin'ny Estera toko faharoa ity dia ozy izy eto amin'ny soramandry hoe ny fidianana ny Estera ho vadiny Ahasverosy. Amen. Halleluia. Tsika sianao inge ty resana eto ty fa atao ny anaran'ny Estera fotsiny dia soloanao ny anaranao avy eo tantaran'ity mpanjaka ty nanambata mako izy ty dia izy moa zay mampanjaka azy zay dia nanana ny
anjara vady izy a dia ny anarany ny vadiny atao hoe Vasti. Ny vadin'ny mpanjaka moa amin'ny fotoana rehefa le hoe manana izay toerana plasy misy an'izay izy dia misy avinavina, ary izay dia manahirana ny olombelona mihitsy rehefa le manana ny toerana tsaratsara kokoa dia mampiseho an'ilay toetra izay tsy tokony aseho, indrindra izay hoe avinavina izay. Ka nisy an'izay toetra ratsy izay zany ty Vasti ty tamin'ny fotoana izay mba nisiana fety teo amin'ny zareo, ka rehefa mba nilainy vadiny izy a dia nampiseho avinavina ka nampahatezitra amin'ny mpanjaka ilay izy. Dia tsy hiditra lalabeny amin'izay tsika satria tsy momba ny Vasti eto ny resaka fa momba ny Estera. Amen, momba anao zany. Dia izao nanana mpiara-miasa moa zany mpikarakara mpiasa ao aminy ty mpanjaka ty ka nanory saina azy hoe mba tsy ho ketraka ho kivy alahelo ny vady tsy eo dia izay le ilaina an'ilay mpanolo-tsaina, ka misy mpanolo-tsaina mahay sady tsara ary ilaina ilay tolo-tsaina avy any amin'ilay olona. Dia izay zao no azon'ny mpanjaka teto amin'ny fahefatra hoe koa izay zazavavy sitraka mpanjaka zany ho tadiavana vehivavy zany ho tadiavana, aloha azavaina tsara le fiteny gasy ho tadiavana vehivavy zany ty mpanjaka ty mba hisolo an'ilay Vasti vadiny fa satria ohatrany hoe lehilahy izy moa zany ilainy ny vady dia zavatra tsara nefa ny tolo-sain'izy ireo dia hoe ho tadiaviny io vehivavy io dia rehefa sitraka ny mpanjaka dia izay no hasolo any Vasti. Dia nanaiky an'io ny mpanjaka tamin'io fotoana io dia natao le izy. Rehefa natao le izy dia ndaontsika hidiny ery ambany ery. Ianao raha sitraka ao dia afaka mamaky no Estera toko faharoa dia izy iray manontolo ery amin'ny voalohany ka hatrary amin'ny farany fa isika sanao zany mandray an'izay ho vakiana eto ihany satria voafehin'ny fotoanantsika. Dia eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo indray no raisina manaraka ary dia io izay ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa tonga ny anjaran'ny andron'ny Estera zanakavaviny Abihaila rahalahindrain'ny Mordekay izay efa nandray azy ho zanany vavy hidirany ao amin'ny tranon'ny mpanjaka dia tsy nila na inona na inona izy mihoatra noho n'izay notonony ny Hekay tsindranolan'ny mpanjaka mpitandrina ny vehivavy. Ary Estera nahita fitia teo imaso ny olona rehetra izay nijery azy. Andiny ny fahaenina ambin'ny folo dia nentina ho ao amin'ny Ahasverosy mpanjaka Estera ho ao amin'ny tranon'ny fanjakana tamin'ny volana 10 volana Tebeta izany tamin'ny taona 17 nanjakany 17 ary tian'ny mpanjaka mihoatra noho ny vehivavy rehetra Estera ka nahita fitia sy sitraka teo imasony mihoatra noho ny Virjina rehetra izy dia tsy nosatrohina dia nosatrohina satroboninahitry ny fanjakany izy ka napanjakainy hisolo any Vasti. Eo 17 ny farany vakitsika. Ary ny mpanjaka nanao fanasana lehibe ho an'ny mpanapaka rehetra sy ny mpanompony dia fanasan'ny Estera izany ary nanendry andro fifaliana ho an'ny fanjakana rehetra isa tokony izy sady nanome zavatra araka ny fanomeny mpanjaka. Haleluya. Amen. Ny temantsika dia ity toko 14 sy 17 ty no tena mibaze no mipetraka amin'ny tema ato anatin'ity volana janvier ity zany, volan'ny fahitapitia sy sitraka eo anatrehan'ny mpanjaka na hoe eo anatrehan'Andriamanitra. Haleluya. Ry havako isany tonga ato amin'ity taona 2024 ty tsika rehetra
niara-ny aiky sika fa namakivaky ny taona matotongato tsy avy de nisaotina akato sika fa nisy fitondrana nisy lalana ny lalovana tany a de zao tsika tonga ato amin'ity taona ty zao ny tantaram-piainan'ny Estera raha vao resahana ho anao zay fampamaky ny bokin'ny Estera ary mety efa miaina koa ao anatiny de mazava be amintsika fa i Estera koa de anisany nandalo karazam-piainana ary anisany koa tsy mba manana zany hoe ray aman-dreny zany tsony izy fa kosa nisy olona foana nataon'Andriamanitra fitaovana na be sy ny taiza azy a de tsy iza fa ny tontonany na hoe ny dadatony i Mordekay io zany no ny taiza azy sy nanabe azy tamin'ny fotoana amin'izay nefa Andriamanitra anaratra ny Estera dia misy fomba fiasan'Andriamanitra zay tena mahagaga amin'ny fotoanany a efa fantatratsika loatra io Andriamanitra io rehefa miasa ka dia napiasa ohatrany hoe toetra rasy tany amin'ny Vasty Andriamanitra zany toy ny hoe ratsy toetra le Vasty mety sy ratsy toetra tokoa io Vasty io fa tamin'io fotoana io no nampiseho fahasorenana vesa inona de nanda ny tenin'ny vadiny izy a de fa fitaovana ray zany hanandratana olo-kafa zany zay toetra nataon'izay fa tsy miseho fotsiny zany le izy de inona tokoa ny zavatra nisy a natezeran'ny mpanjaka rehefa nisy de zay rehefa andesana teny ambony hoe tsy tohizantsika fa tsy resaka momba ny Vasty sika de zao rehefa tonga amin'ny fotoana hoe nahatsiaro ny vadiny ohatrany hoe te hiaraka amina vehivavy na ohatran'izany te hanambady mpanjaka dia nitady olona ho vady le olona ho vady sy ny hoe rehefa olona na rehefa vehivavy de mety fa mbola nisongaina sy karohana sy nofidiana tany anatin'ny maro ary tsy vitan'izay a fa tena le tsara indrindra sy virjina zay no nilaina ny mpanolotsain'ny mpanjaka tamin'ny fotoana io a zay tena hoe nahay nresaka tsara tamin'ny mpanjaka ary nakatoavin'ny fon'ny mpanjaka le izy de zao lasa natao a la izy a de nitady tany amin'ny isapoko tany a isaky ny toerana rehetra tany nangonina de zay tsara tareha sy virjina tany anatin'ireny no nakambana toerana ray a nisy fikarakarana moa zany izy ireo satria araka ny lazaiko teny hoe raha mety aminao de mba vakionao ny tenin'Andriamanitra fa tsy izy ray matoly no vakitsika tsinona de nisy fikarakarana reo vehivavy reo tsy Estera rery tsy nantao anatiny fa nisy vehivavy hafa ihany koa de nisy fikarakarana nandritra ny 12 volana zany hoe heritaona zany zareo reo no karakaraina tamina toerana iray rehefa avy amin'izay haseho eo anoloan'ny mpanjaka ao a isika sy ianao a de tsy mifakaiza amin'ny tantaran'ny Estera 12 volana ny heritaona ny 520 dia nokarakaraina vetsika sy ianao tao anatin'izany betavetsina ny zavatra ny se-passé tao amin'ny fiainako sy tao amin'ny fiainanao a nandritra ny 520 iny de zao rehefa tonga taty amin'ny farany aty amin'izay haseho teto anatren'Andriamanitra amin'izay sika sy ianao a de zao a nahita sitraka sy fahitapity teto anatren'Andriamanitra tsika ka nomena famindrapo nomena fiainam-baovao indray a de zao tonga ato amin'ity taona 2020 ity zao fahitapity zao ry havana raha tena mazava ny fonao sy misainao fa fahitapity zao ny tongavanao tamin'ny taona vaovao zao ianao de anisany faly satria ho satroana zareo fa i Estera de lasa vadin'ny mpanjaka ka nisatroana satroka amin'ny mampanjaka izy a tena ny akanjo ohatran'ny akanjona vadina mpanjaka reny a tampoka teo izany natao a an'ity vehivavy ty izany koa ry havana no atao aminao a satria ianao nahita sitraka teo anatren'Andriamanitra na mindrana fo ianao mazana ny olona rehefa mindrana fo a de olona tsy mendrika fa omena fiainana izy a mba hitohy le fiainany ohatr'izany zany tsika sy ianao na mindrana fo de nomena taona vaovao de nahita sitraka teto anatren'Andriamanitra tsika jereo a Jesosy isan'andro a mandohalika ho antsika sy ianao mifona ho antsika sy ianao hoe ina tsy mety ataotsika de io fa mahazo famindrapo sy sitraka eo anatren'Andriamanitra tsika de nomena fiainana nomena taona vaovao tena nahita fity teo anatren'Andriamanitra niza izy a nahazo fiainana androany nahazo n'izao taona vaovao zao nahazo an'ity volana janvier ty
lahady voalohany volana janvier androany tena hoe nomena an'izany tsika senao tsy voatanisa tsy voatanisa tsony hoe ny olona fanandaon'ny tany tany amin'ny 2024 tamty hitasika hoe ny fety rehetra teo iny dia efa maro anisan'ny maty tasika ny vaovao sinaina milaza vaovao zao ny isan'ny maty zao ny isan'ny hiditra hopitaly zao misy an'ireny foana fa ianao eto mbola sady anisan'ny mahen'ny teny fa etapity zao ry havana ary ianao zany rehefa Estera rehefa nomena toerana na lasa vatao-panjaka dia manjaka izy zany ka ianao zao nomena nyity taona 2024 ty hanjaka zany ianao hanao fampona zany ianao nomena fahefana zany ianao hanao fanompoana zay ekenao rehetrarehetra satria ny mpanjaka ny lanitra sy ny tany misy no andeha nanome fiainanao anao dia tsy iza fa Andriamanitra zany ry havana na tonga tsika ny ainandroany io fahitapity teo anatren'Andriamanitra fahitana sitraka teo anatren'Andriamanitra vo io anao ny seho teo anatren'Andriamanitra da fa omeko fiainana indray ianao ary zay zao raha ny Estera andresana hoe fahitana sitraka teo anatrehan'ny mpanjaka fa zay dia tononoko ary mivavaka ho anao amin'izay rehetra ho ataonao rehetrarehetra ahita sitraka ne ianao ahita fitiana ianao amin'ny olona mifanerasera aminao indrindra fa mizavatra mety goavana olona lovanao na io asa na io tsy haiko hoe mety hidiranao bureau mety hidiranao tsy haiko fa dia fantatro fotsiny ahita fitiana ianao ahita sitraka ne ianao ho vanona zay rehetra ho ataonao sitraka Andriamanitra loatra ny hitanao amin'izay fantanterana zay amin'ity taona vaovao ty ry havana raha iso amin'ny amainina fotsiny nge zay dia ho tanteraka marina eo amin'ny fiainanao na tsy verina ety amin'ny sofoko ny fijoroana vavolombelona dia azoko antoka io Andriamanitra na mindra fo amintsika androany io fampitahy sady mpamaly fity rehefa sitraka ny fiainanao rehefa tia ny fitondrantenanao rehefa tia ny fanompona ataonao dia mahita sitraka mihoatra ry havana zany io Andriamanitra tsika io raha ity tantara ty moa zao no diniantsika seresana dia mbola maro lavabe izy ihany satria ny tontonany Estera moa dia nanaramaso ny hainohaino naona ary zay zanako vavy ao zay sy ny sisa fa hitantsika jiosy ane Estera ary izy moa raha ny voalaza ato zany dia tsy nilazalaza izy satria namepetra azy ny tontonany tandremony te hitantsika eto koa zany le fakatoavany Estera dia anisan'ny zanaka tao anatin'ny trano tao anatin'ny tokantrano pakato ray aman-dreny satria fa ray aman-dreny ny Mordekay dia makato ny feperany ny tontony izy hoe aza miteny hoe zao dia tsy miteny tokoa izy ry havana fa tsary ny olona rehefa fana aza miteny dia izaho tokoa ny fiainanay zay nge olona zao zay nge jiosy manimba zavatra melony fotoana le izy fa ho fantatra foana manko le tsy nidika hoe mandainga fa hoe miteny aloha amin'ny fotoana anginana aloha avy aloha hiasa ao anatin'le fanginana ny tompo dia rehefa avy amin'izay mazava amin'izay ndray tsy dia fantatra ndraitra ay jiosy ty ay venao gasy ay venao ohatran'izao fa aza maika aloha ka eto ny toy ny tantaran'ny Estera moa mahafinaritra tantara ato anaty baiboly be da be ny tiako ny tantaran'ny vehivavy fa Estera dia anisany banjongaiko raha fa tena mamaky ny tantaran'ny bokin'ny Estera rehetra ianao aty amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny atoko fafirima izay tsy tadidiko dia tena miaina tsara ohatrany hoe tiana ho raisina le plasy tianao tena hiainana tsara mihitsy le izy manentana antsika mba azoto amaky baiboly dia vakio ny tantaran'ny bokin'ny Estera fa malalaka ny famakitsika ny tenin'Andriamanitra anatin'ny baiboly ka vakio dia dinio fa na tsisy amakafaka aminao dia fantatro aminao ara dia fantatro mihitsy zany hoe fahitapity ny tondran'Andriamanitra ny fiainanao zany mahita sitraka jereo tsara fa firy ny vehivavy hovidiana eo fa i Estera ihany no nahazo fahitapity ry havana firy zao no nataoko ny teneninantsika teo fa maty fa tsika sanao nahita fity dia zao tonga ato amin'ity taona 2026 ty indray fahitapity nahita sitraka teto anatren'Andriamanitra zany tokoa ne ny isy eo amin'ny fiainanao ahita sitraka ianao amin'izay rehetra ataonao ao amin'ny asanao amin'ny mpampiasanao ahita sitraka ahita fity zay rehetra raisy ny tananao dia ahita fity ianao fiaitsika ataonao jerenge fa i Estera dia anisany hoe taiza nisy niny teo tery amin'ny andininy 15 izy izy ery mitapany ambany ery hoe ary Estera nahita fity teo io masony olona rehetra
izay mijery azy. Andao hatrany amin'ny fihetsika anao zany zay mahita anao maso de mahita fity. Tsy le olona mangidy hoditra reny anao ka alakalan'ny olona rehefa mandalo. Fa tena mamy hoditra e. Ahita fity anao. Amen. Raisy zany ry havana. Ity taona vao manomboka telady voalohan'ny volana ity. Voalohan'ny taona sady voalohan'ny volana. Ety am-piandohana ho raisinao zay osotry ny fahitapity zay de jereonao tsara fa ho tapitra ary amin'ny desambra manaraka de ho hitanao karazana fahitapity ao amin'ny fiainanao. Ho tsaroanao te afatra androany ity. No tena marina tokoa. Nahita fity amin'izay rehetra atao koa. Satria ny osotry ny fahitapity ny raisiko teny am-piandohan'ny taona. Amen. Raisy zany ry havana. Aza tsinitsinyavina ny tenin'Andriamanitra. Estera pakatò de nahita fity teo anatrehan'ny mpanjaka. Isika sanao koa pakatò ny tenin'Andriamanitra de ahita fity eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra eto ilay mpanjaka ny mpanjaka. Miresaka sary hoe olona mpanjaka le izy ty Haserosy de izy le nanjaka tamin'ny fotoana io de samy olombelona eto ny resaka. Mba hanampitana amintsika fa Andriamanitra Jesosy Kristy le mpanjaka ahita fity sika sanao ny fitondran-tenanao mendrika. Jerenge fa Virginie i Estera no entina teo tany amin'ny fidezan'ny Mordecai tontaony azy zany de tsy olona ankizy le namaly vary sy naditra sy mandehandeha mibalabala ny amin'ny namany any izy niaraka amin'ny namany any. Fa nipetraka tsara nanaza ny fitondran-tena satria any andro ho lasa ho vatina mpanjaka izy. Vao miteny fijangajangantsika raha resaka ranofo mety tsy ho Virginie tsony tsirairay avy tsy agny amin'le resaka zay le izy fa andao andeha tsy hijangajangany amin'ny devoly tsy hijangajangany amin'ny gentlisy asika. Fa finigeny ny andro andeha hananganana anao ho tsenainy lay mpanjaka ianao ho vatina sika sanao ke fiancé Jesosy amin'izao de salany hoe 12 volana nomena ny vehivavy ikarakarany tenany sy anao zay mapetipety azy satria izy eo alohan'ny mpanjaka de anatiny seko 12 volana ohatrany amin'ny sary amin'ny sainao fa mitaona iainanao eto ambonin'ny tany no ikarakarany tenanao sy ny fanahinao. Mba olona mendrika ho tafiditra ny lanitra marina ianao iseho anolohan'ny mpanjaka. Ho tsenainy Jesosy ianao le vady ampakarina za le vady ampakarina ho anao an'le robe tsara tare. Andao tsy hijangajanga Estera tsy nijangajanga tany ivelany tany satria ho avy ny fotoana ngamo ireo izy mianaka reo nalala hoe petraha tsara ianao ny fitondran-tenanao fa ianao angeany erinany mety ho vadina mpanjaka minao fa tsy nalala an'izany zareo Izany alala hoe vasty anao toetra tamin'ny vadiny ko lasa isolo ny vadiny isarabady bonera tao ny mpanjaka. Fa tsika sanao hoe tefa mahalala hoe Jesosy ny apakatra isika fiangonana ny vadiny Jesosy ho apakariny. Ka ny fikarakarany tena tsika mandra-pitonga an'le fotoana fanamasina tena tsy miaina amin'ny karazam-paotana. Tsy mijanga makesy sy makery amin'ny gentilisa na amin'ny devoly satana. Devoly monina eto ambonin'ny tany fa tsika sanao tsy isy anjary tsy miara-miasa aminy. Hamasino ny tenanao, arovo ny tenanao fa ho apakariny ianao ny fotoanany, ho lasa vadiny mpanjaka ianao. Amen. Hozy ianao ahoana koa ary ny impossible an'izany. Tena possible zany ry havana. Tehirizo madio ato amin'ny Jesosy ny fitondran-tenanao fa ho avy ny fotoana ho apakariny ianao. De ho hitanao fa hita fity de niteny mitsy Jesosy hiteny mitsy midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Amen. Ry havako isany vao miatomboka ny taona, miatomboka ny volana, miatomboka ny andro no efa omena teny ianao fa ahita fity ao anatrehan'ny mpanjaka, ahita fity sika tsirairay avy ry havana. Ny amin'ny fiainanao andavanandro fitondran-tenanao amin'ny olona rehetra le resaka teo amin'ny olona rehetra. Fa de zany amin'ny toe-ponao efa mizavatra miova no vainy fakatoavanao ao anaty ao. Dia mandeha tsy moramora eny de manaja ray aman-dreny, rehefa mitendry aman-dreny de manaja na zoko na izy, rehefa mba ambonino ianao de mba miaino ianao makatò fa tsy micomplaine, fa tsy be famaliny, tsy contrenao ny tenin'olon-dehibe miteny aminao sahala ny Estera zao tsy ny contre ny i Mordecai tonton izy
fa de hoe zay zany hoe ny feperana izy a de tena nangina tokoa. Zany zao endrika fakatoavana egal fahomby azana na homby izy lasa vatam-panjaka ry havana. Aniraka anao misy mba hamaky ny boky ny Estera na de vaovakinao de ndanake vereny vakio fa mbola misy révélation main-tompo anao ao. De mampisokatra ny any anatinao ray manontolo. Zany zao. Ka ty volana janvier ty volany fahitapity isitraka fahitapity ny tsika tsirairay avy reto. Isitraka fahitapity marina. Matona alefa ny teny de le olona makato mandray izany ianiko ao anatin'izany. Amen. Ahita fitenao, ahita sitraka ianao am'izay ataonao. Na zavatra tady erreur anao iny de lasa fahita sitraka tsy maninona e. Ay misaotra fa nety be. Ay tena tiako be le nataonao ohatran'izao. Zay zao izy raha zavatra ity velana fa amin'ny tontolo mpanao de faly foana fany masina miara-miasa aminao. Satria zay teneniny tompo de lasa pitainao de ataonao de ohatrany akatoavinao ninina ten'Andriamanitra tonga aminao de akatoavinao de apiarinao faly misy Jesosy miaraka aminao. De mahita sitraka ianao ary ny fany masina mibitapitaka faly misy miara-miasa aminao amin'ny olona madio am-po, amin'ny olona pakato ny tenin'Andriamanitra, amin'ny olona pakatony zay zavatra itenenana azy sy ananarana azy de hita mitsy fa misy tombontsoa lehibe ao amin'ny fiainany. Ary to de miavaka mihitsy zany olo hoe pakato lehibe zany, pakato ray aman-dreny zany, pakato ny tenin'Andriamanitra zany. Fe ianao tsy malala ny ao ambadika ao aloha fa androany. Sahala izy ny fitondratena ny tao ny fiainany miaraka amin'ny taontaony tao no ny entiny ny vokatra ny netiny aty afara ka hoe nisy mpanjaka mitady virgine. Fa raha ny tany izy zany efa tany efa nanao ditra sy ny adalana tany tsy anisan'le nivoriana tany amin'ny fokotany sy ny toerany samihafa tany izy ka hoe hifatina vehivavy ny mpanjaka. Tsy anisany satria efa naloto, efa nijangajanga. Averiko aty amin'ny ara-panany ny sainao fa tsy any amin'ny ara-nofo fa tsisy vierge sony tsy neto zao fa mety efa niteriko fa manambady sy ny sisa fa zao eto ndresaka any amin'ny ara-panahy. Hoe olona tsy nijangajanga tany amin'ny gentilisa, olona tsy nanao marimarika iraisana amin'ny devoly ianao. Fa makato, manamaso tena, mandeha amin'ny famarinana amin'izay rehetra atao. Matahotra an'ilay Jesosy namepetra tao amin'ny anatin'ny teny atao amin'ny Baiboly. Sahala ny Mordecai namepetra ny Estera. De zareo ny fidina tao anatin'ny maro Estera de nahita sitraka. Zany tsara tarehy, tsara endrika. Wow! Mijery ny tantara amin'ny film lizy de tena mampite anano tena raha de maniry fa mbola sary amboarin'olona aza lizy film amboarina. Vao maika anatsika mpanjaka babo. De ohatra zany, ho babonao misy Jesosy, ho babo anao Jesosy raha tika fitondratena tsinga manomboka ty taona ty no mendrika eo anatin'Andriamanitra. Tsy mijangajanga, tsy manao karaza pahotana zay mety hoe hampalahelo an'Andriamanitra, tsy sidiranao reny. Tsy ao anatin'ny reny ianao, zay tenen'Andriamanitra anao de katoavinao. De mahita sitraka, mahita fity. Tapitra ho aty taona ty 2026 ty ho hitanao tsara. Andehanange akatoavy zany andehanange ho tsaroa averimbereno amin'ny sainao vao nanomboka ny taona ato amin'ny janvier nisy hafatra ny ravavy tao anatin'ny groupe tena nisy hafatra ny raiky tapitsaka tato anatiko zay reko tokoa fa zay ataoko rehetra tao mahita sitraka zany tao mahita fity zany tena miasa ny ten'Andriamanitra, tena makato, le olona nakato zany miaina ao anatin'le izy de hitantsika misy ny hafa mihitsy ny fiainan'le olona. Satria pakato, misy vokatra tsara eny amin'ny fiainana. Fa indrindra moa fa amin'ny fotoana hatongavan'i Jesosy ny tena hoe eo ny tena profo raha tena hivaingana be hoe io fa tafiditra ny lanitra sika lasa mpiara-miombona ao amin'ny lanitra ao. Satria lasa ao amin'ny lapan'ny mpanjaka ato zany ty Estera ty nopetraka fa tsy any ivelany tsony. Fa satria vatana mpanjaka de ao anatiny ao amin'izay. Ho any an-danitra ve ianao? Ho any an-danitra ve tsika? Tsika ane le vady ampakariny e. Andao ho karakarain'ny tenin'Andriamanitra mandritra ny 12 volana. Andao ho karakarain'ny tenin'Andriamanitra sika isanandro. Volavolain'ny tenin'Andriamanitra mbo tsaratsara vatana tsara endrika tsara. Tatsika efa misy an'izany misy fifadikana ataon'ny Estera zany sy ny sisa fa mbola aneriana any zay fa ity fahitapity ity aloha zay aloha ny raisinao voalohany.
satria eto le lala ny idiranao am'le tena hataonao rehefa tonga manjaka ao anatiny. Rehefa tonga atao amin'ny Kristy masy ny olo iray ny bebaka ny saraka tamin'ny devoly nanao divorce niditra ato amin'ny lalana Kristy amin'izay misy karazana disipline amin'izay arahana, misy karazana fifadikanana atao, misy karazana zavatra maro fa zao aloha eto aloha mialohany isiahoanao eo amin'ny devan'ny mpanjaka. Ka sitraka loatra angambany ny mba hita fity amin'izay rehetra ataonao fa indrindraindrindra hita fity ao anatren'Andriamanitra. Ka ny tompony hiasa, ny tompony hitantsika tsirairay avy indrindra ety am-piandohana ny tononona amintsika zany dia tena hita fity araka zany temantsika zany lohateny atao anatin'ity volan'ity zany tokoa ny ianao zay rehetra atao ny tananao, zay rehetra aleha ny tongotrao, zay rehetra jereny masonao, zay rehetra sainsainao, zavatra tsara daholo. Ary io dia hoentinao mamakivaky ny taona io. Ho vehivavy hafa mihitsy ianao amin'ny faran'ny taona, ho lehilahy hafa mihitsy ianao amin'ny faran'ny taona. Raiso ampinono zany raha vaviko sy anadahako. Hafa mihitsy isika sy ianao. Lasa vadiny mpanjaka, lasa mpiara mandeha amin'i Jesosy. Jesosy eto ilay mpanjaka Ary tonga dia raiso any amin'ny fiainanao andavanandro ny fahitampiti rehetra, fahitana sitraka. Le olona mpakalanao lasa tianao. Le olona lasa ohatrany hoe nivadika tsara daholo le faratsiana taloha zany ry havana raiso amponony zany amin'ny anaran'i Jesosy tononoko manakera amin'ny fiainanao zany. Hiapaky teo amin'ny fiainanao ny zany rehetrarehetra zany. Amen. Vavakitsika sindriko ambavaka fotsiny zay fa ianao fonao no makasitraka an'izay dia miaina sy mamaly amin'ny fiainanao le izy. Atsipo ny teny, ny ampony endry sy ny ampony mahalala. Na mety avesatra ozy tery amin'ny voalohany ery ty fandohany ty taona ty ity volana janvier ty mavesatra ho ny olona rehetra fa maivana aminao ny atrehana amin'io. Zentilisa sy ny olona rehetra mety mavesatra lany vola fetsiny sisa fa ianao falifaly ravoravo za hita fity foana. Tsy isy ny vola mahita fity tsy isy n'izao mahita fity tonga dia ohatrany hoe pratikianao fotsiny ny fiainanao andavanandro hoe efa nandeha ny teny efa nilatsaka ny teny na inona tsy misy na inona tsy mety dia anao efa nilazaina tamiko hoe ahita fity aho, ahita sitraka amin'izay rehetra ataoko tsy akalain'olona sy orsizio foana izay ataoko rehetra fa akasitrahana foana. Ary ny fanomponana fa indrindrindrindra dia tena akasitrahan'Andriamanitra fanompoana ho ataontsika rehetrarehetra mandritra ny taona ity. Amen. Isy anitra ho akasitrahan'Andriamanitra zany, fanompoana ho ataontsika zany, zay le sitraka ho hitantsika zany. Amen. Halleluja. Ndao vavaka akipio masina ohatra ny teny amin'ny voalohany ihany. Halleluja. Dada malala makasitraka feno dia feno anao zahay ny amin'izany hafatra izany. Zahay mihitsy eto le tena misolo ny anarany Estera tompo tena hoe zahay angely lazaina fa ho karakaraina manomboka zao zay ny amin'ny teninao mandra-pisehonay eo amin'ny devanao andrenesana n'ilay feo hoe midira ny fifalian'ny tomponao fa izahay aloha karakaraina volavolaina tsaraina ao anatin'ny baiboly ny fiainanay andavanandro Jesosy. Aoka ho mpihaino mpakatò zay, ho mpakatò ny teny, ho mpakatò ny zay mitaizanay, ho mpakatò ny mpanompon'Andriamanitra, ho mpakatò ny ray aman-dreny. Satria zay le fiandohany zavatra rehetra. Satria mifankatoavana egalina fahombiazana amin'ny fiainanay tonga hatrany amin'ny hoe vadina mpanjaka izay, tonga hatrany amin'ny hoe lanitra vaovao nomanina ho anay izahay. Ndreto izay tsirairay avy niza ny sokatra ny sofin'andreny teny dia tsy ho very anjarany amin'izany Andriamanitra. Aoka hita sitraka, aoka hita fity amin'izay rehetra ho ataonay izay manomboka eto amin'ny fotoana nampatsevina sy nampandrenesina nay izany feo zany. Fa vao manomboka ty taona vaovao ity dia manaraka ny ty ampiandohana ity ny ambony rehetrarehetra. Ny ambony rehetrarehetra. Jesosy misaotra indrindra fa efa nampahalalana ny ampiandohana ny fahitapity sitraka rehetra ho ataonay ao anatin'ny taona, ny fanompona ho ataonay ato anatin'izao vondrona izao tena sitraka sy fakasitrana fitiavana eo anatrehanao ity fanompona ity sy anitra mientona eo anatrehanao. Satria fo madio, fo ravoravo, fo tsisy lolo-po sy adezena no manao an'ilay fanompona. Fo mpakatò ny teninao.
zay le manao an'le fanompona dia ahitana sitraka eo anatrena tompo ao misaotra indrindra makasitraka fa voananomboka ny taona dia efa nanome teny tsara tety amin'ny sofinay ianao mety efa maro ny teny firaritso vao tonga mihitsy ny tapitra ny 31 décembre dia ny firaritso nraradraraka fa io rehefa tsy maka to dia miraraka ohatrany ranona nararaka teo amin'ny lamosiny ganagana koa reny firaritso rehetra reny fa eto amin'ny fankatoavana ny tenao Andriamanitra ny tena hiteraka fahombiazana ho aminay Jesosy ataovy manaja ny teninao zay ataovy miaina ao anatin'ny teninao zay ataovy makato ny teninao zahay dia lasa vady ampakarina amin'ny fotoanany ahitany lanitra vaovao nampanaovana akanjo tsara tena hoe salany Estera namatrana satroka diademiny amin'ny lohany eny dia akanjo tsara tarehy ohatra zany nefa omanina ho anay satria vady ampakarina zahay amin'ny fotoanany ataovy tsara fiomanana ny fikarakarana ny vatanay ety ambonin'ny tany dia ny fananay zany Andriamanitra toy ny hoe Estera sy ny vehivavy novidiana tany anatin'ny faritra rehetra tany dia natokana toerana ray izy ireo dia zahay koa ohatra ny hoe toerana ray atao anatin'ny vondrona sy ny fiangonana misy anay dia mpanompona Andriamanitra ao le olona iray zay mpikarakara andreo vehivavy reo le mikarakara reo le mpanompona apetraka andeha ampitsaratsara ny endrikan'izy ireo fa iseho anatrehan'ny mpanjaka ohatra zany koa zahay Andriamanitra mety gropy mety vondrona mety fiangonana fa misy lohany ao anatiny ao hikarakara ireo olona reo fanahy ao anatiny le olona rehetrarehetra hikarakara ny fanahy le olona ao anatiny mitoby amin'ny toerana iray anatina vondrona iray anatina gropy iray anatina fiangonana iray mandra-pahatonga n'ilay 12 volana isehoana eo amin'ny devanin'ny mpanjaka isehoana eo anatrehanao Jesosy Kristy Halleluja makasitraka zady misaotra tompo malala mino fa mifanahy masina hanampy anay ao anatiny 12 volana manaraka zao efa ato amin'ny volana janvier za io zany hoe 1 volana zany ny ambiny dia efa miaina tanteraka zay fanahy masina miaraka ampionao zay fa tsy vitanay andeha makivaky rery an'izao taona izao ary aoka ianao fanahy masina no namanay akaiky hitondra mifampona rehetra ho ataonay eo anatrehan'Andriamanitra mba hisy anitra ho akasitrana ho sitraka Andriamanitra mifampona rehetra ho ataonay zay zany lay Estera eto ka dia misaotra indrindra tompo saotra anao zahady ny amin'ny zavatra rehetra ny efa mipasenay efa nisaoranay dia mbola tsy reraka zay isaotra anao hatrany ny ambony rehetra efa isaoranay sahady ihany koa makasitraka dada malala amin'ny analany anarany Jesosy Kristy tompo no ametrahana zay anaovana izany vavaka izany halleluja amen amen dia raina Jesosy makasitraka feno dia feno antsika rehetra ny aino nanaraka ary ianao zay makatohany zany afatra zany tiako hitapitsaka tsara misainao manomboka eto dia tena wow fahitapity am'izay rehetra atao tonoony foana confession ambavanao dia ho hitanao tsara ary zahay efa mangidity be ny sofiko ty andre fijoroany vavolombelona amen dia ho antompo voninahitra fantako tsina hoe ohatranao Jesosy rehefa miasa ao amin'ny olona pakato dia ho hitako tsara ary za koa iaina tsy ianao rehetra tsina tompo zay avatra hoe za koa ao anatiny samyny hitandrintsika dia ezakitsika dia anaiky amin'ny famolavolany tompo rehetra mba hatonga tsika ovady ampakarina amin'ny fotoanany amen tsara ny tompo isanandro tsara mitsika menakavy anety taona 2024 ty tononiko fa tsy ahita fahafatesany ianao tononiko fa tsisy miditra hôpitaly ny ankonanao tononiko fa tsisy migadra ny ankonanao ary ianao ihany koa tsy misy zavatra raraka na rava eo amin'ny fiainanao fa mitombo salan'ny taona nampitombo'ny tompo eo amin'ny fiainanao fa indrindrindrindra ny ara-pananao hiakatra avo roaheny ny ara-pananao atakatra zavadalina amin'ny zava-panahana ianao amin'ny anaran'i Jesosy tononika ety am-piandohany zany tanteraka zany raha mino ianao dia ho hitanao amin'ny voninahitr'Andriamanitra tahiny tompo manokana ny tsirairay avy ianao mpanaraka ny peza aza adino fa ato dia hisy fizarana foana ary rehefa manaiky ampiasain'ny tompo mpikambana rehetra dia tonga hitondra vokatra ny fanahy izay ka mampahery anareo mba azoto anaraka sy andray any afatra aroso ato fa matoa zaraina dia misy olona tia nomena azy zany tahiny tompo daholo ary tsika mirary soan'ny taona vaovao taona feno fahasambarana sy fifaliana ho an'ny tsirairay avy any ity taona 2024 ity 2024 ity tahiny Jesosy daholo ary amen
Le soleil se lève sur une année nouvelle. Je laisse derrière ce qui me faisait mal. Dieu m'a gardé, Dieu m'a relevé. Aujourd'hui je danse, je peux avancer. Même dans la nuit, il était là. Sa main fidèle ne m'a pas lâché. Si je suis debout, si je souris, c'est sa grâce qui m'a soutenu. Je lève les mains